Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Efa nisy fotoana izay nampanjombona ny fiainanao ve tao anatin'ny ady sarotra, toy ny ao anaty rivo-doza mahery dia mahery tokoa ve izany? Raha eny dia ho azonao tsara ny mety ho zavatra tsapa ny shipi ilay boloko vavy anankiray. Nipetraka tsara tao anatin'ny tranony mantsy shipi raha mbola teo mpanaovana raharaha ilay ramatoa tompony. Nandritra ny fotoana nanaovan'ity tompony ity raharaha dia nihira mandrakariva ilay boloky. Mba hanadiovana ny trano ilay boloky anefa dia nisy irony fitaovana mandeha amin'ny herinaratra fanadiovana sy fisotonana vovoka irony nampiasaina. Raha vao nanomboka ny nanadio anefa ilay tompony dia naneno ny telefona na ny finday. Nikoropaka ilay ramatoa ka navelan'ny antona teo amin'ilay tranon'ilay boloky ilay fitaovana fanadiovana satria maika izy andray ny antso. Raha vao iny ny teny hoe allo iny anefa ilay ramatoa dia indro fa nitsahatra tsy nihira intsony ilay boloky. Loza fanaterin'ilay fitaovana fanadiovany shipi ilay boloky izany. Taitra mafy ilay ramatoa ka navelany indray ny antso sady lasa izy niazakazaka namono an'ilay fitaovana. Nosokafany izany, nojereny tao anatin'ilay arona kely fitehirizam-pako tao anatin'ilay fitaovana. Indro tokoa fa tao i shipi feno vovoka matevina ny vatany iray manontolo. Lahasainga n'ilay ramatoa nanasa sy nanamaina ilay boloky avy eo. Tena nivoaka tamin'ny vaovao tamin'ny ainao manjery teo amin'ny toerana mihitsy ity zava-nitranga ity. Taorian'izay dia nisy mpanao gazety iray nanontany ramatoa ny mombamomba n'ilay boloky. Dia hoy ilay ramatoa namaly, tsy haiko ny antony fa lasa zara raha mihiry shipi amin'izao. Lasa tao mandinidinika sy mijerijery fotsiny sisa no andaniany fotoanany. Dia ho toan'ny shipi ilay boloko vavy koa ve ny zava-mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao e? Vitantsika ny mihira sy mifaly rehefa milamina sy mitsika ny fiainana. Kanjo tampika eo rehefa sanatria tao mivadika ho zavatra hafa izany. Mety ho nisy aretina, loza tampoka, tsy fahampiana, fanapahakevitra iray nandiso fanantenana na resaka izay natao. Izany no nitranga. Dia ahoana tokoa ireny fomba fiatrehanao izany ka ahitanao indray ilay fiadanana tony teo aloha? Ry mpiaino namako, raha toa ary ka nisy rivo-doza mahery na loza tampoka mitranga eo amin'ny fiainanao, mamotika anao izany, mahatonga anao matroka lalandava na koa mandrahona ny hamotika ny zavatra na olona izay akaiky anao indrindra na ireo izay mety tianao indrindra, maminao indrindra, dia izao ny tsarofy. Andriamanitra tsy hanary ianao mihitsy, miaraka aminao mandrakariva izy. Araka ny teny fikasana izay napetrano anao ao amin'ny Jaona 9:12, 9:7 tapany 2 sy ny 7:13 manao hoe, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao.
ny finoanao miatrikady mafy isan'andro izao sao no afatra apetrako aminao mahereze kely sisany ho vitany adinao ireo sento sy tomany zay ainanao ety mandalo ihany izany fa tsy hodori zao rehetra izao de tsy aritra maharete efa miandry anao lay tsara lavitra atodio ny fijerinao alao sara mtsaina lay fiainana mandrakiza manomafy ny finoanao fa tsy hoelintsony ho afaky anao tarika hanitry Kristy vayanambola mikiry amin'ireo ditranao mba efimpirimpiri nono lavinao ilay tanana maniry anafaka fa naleonao zao tontolo izao zay feno fitaka atodio ny fijerinao alao sara mtsaina ianao kilasy omao fafatesana no miandry anao ny famonjenanakao de tsy noraisinao misiny azonao atao atolory anin-jeso ny fiainanao talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Matio toko fahaefatra ninakany dia voly fanahy any Jesosy ary Jesosy dia nentiny fananakany nefitra mba alainy devoly fanahy ary ny fady hanina 40 andro sy 40 alina izy koa noho ny afaka izany dia nona dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomie 20:13.
ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampo ny tempoly. Dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjeraha ny ambany any. Fa voasoratra hoe: izy andidy ny anjeliny aminao ary ny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa andrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo 1:12. Hoy Jesosy taminy: voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an Jehovah Andriamanitrao. Deuteronomia 4:9. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy: mandeha any ianao Satana, fa voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao, ary izy irery ihany no hotompoinao. Deuteronomia 4:9-17. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ny nankanesan'i Jesosy tany Galilia. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jaona, dia lasa nankany Galilia izy. Ary noho ny ala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaomy, izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratany ny Zebulona sy Naftaly, ka noho ny natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: ny tanin'ny Zebulona sy ny tanin'ny Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafiny Jordanina, Galilia, tanin'ny Jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahany fahazavana. Isaia 4:7 sy ny 7:1. Ary tamin'izany andro izany dia nanompoka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe: mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny niantsony Jesosy an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary noho ny nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasiny Galilia Jesosy, dia nahita olona amin'ny rahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny. Nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy: andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay niara-nipetraka tamin'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely, ka namboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy, dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ny nandehanan'i Jesosy erany Galilia nampianatra sy nahasitrana ny marary. Ary Jesosy nandeha erany Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary ny ely erany sy iriny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralisisa, ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany andafiny Jordana.
mamantona alina imeritsy atosika. Miakati natatsy imantsizorako nalamaova tsitolefany sotsiray makanyananitra milalamiakati zavatsarutra ullanao misesi altitsiures vandrika izay mivelatra indrarefa tazakulay tananao Jeso fametsotra teanasi isakamina Yaradi yaramale usakaizanku susura fataniliyaku naurinamako ekere Jesu azu wantukawana azu itukiyana tukutsimanga ninu namanzu ariyawani nanamanakiza. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG. Idesa la vita Sinzu peniwe Maruirembe Sakana Simansi warana Ilala teri Simoti Imansi agaraku Aramba Sati Fenuzi Lapata Natangu Yavitu Indale Fata Zakula Tanarau Teso Famitota Teanasi Isagambina Yaradi Yaramane Usakaizanku susura fataniliyaku naurinamako ekere Jesu azu wantukawana azu itukiyana tukutsimanga ninu namanzu ariyewani Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ry mpiaino an'izay na isany isika izay manaraka ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny lohateniny afatra hozaraina amintsika anio dia manao hoe iza moa ilay Andriamanitra hiandanintsika. Milohany hamalintsika izany fanontaniana izany dia andeha hivavaka isika. Tompoandriamanitra io atolotra anao ny aja sy ny terariny voninahitra raha mbola afaka hanao amin'ny fiarahamandinika ny teninao izahay anio. Ta io izany teny izany ioropaka ao anatinay mba hanamasina ny fiainanay dia mamela ny elokay tononona amin'ny anaran'i Jesosy sy ny vavaka izany. Amen.
milohany idirantsika amin'ny oloha hevitra io dia tiako hatrany mampatsiaro antsika ny hitantsika tamin'ny lasa hoe ny miandany amin'Andriamanitra dia ny misafidy fikitra aminy, hiaradia aminy, hanaraka azy na amin'ny mora na amin'ny sarotra ary mitoetra ho mahatoky aminy hatramin'ny farany. Andeha ary ho jerentsika bebe kokoa hatrany ny amin'izany hoe miandany amin'Andriamanitra ka iza moa ity Andriamanitra hiandanintsika ity? Betsaka ny olona no milaza fa na inona na toko-pivavahana arahiny dia iray ihany no Andriamanitra, tsia ry havana. Hafa ny Andriamanitra resahany soratra masina ka ivavahan'ny kristianina. Ny olon-kendry sy ireo filozofa ary teolojianina dia miezaka manazava ny momba n'Andriamanitra fa tsy mahalaza ny tena marina momba azy raha vao misaraka amin'ny soratra masina na ny Baiboly. Rehefa malalisany izay tia fantatra marina ny momba n'Andriamanitra dia tsy maintsy milefitra eo ambany fitsipiky ny fanambaran'ny soratra masina. Ny Baiboly na ny soratra masina ihany no nomen'Andriamanitra manambara ny tenany, koa andeha izany no amalitsika ilay fanontaniana hoe iza marina moa ilay Andriamanitra hiandanintsika. Toy ny fisian'ny fanomboakase eo amin'ny taratasy iray izay mampanakery io taratasy io ka ahitana ny anarany tompona andraikitra sy ny fahefany, dia toy izany koa fa raha vao manokatra ny Baiboly isika ka mamaky eo amin'ny Genesis 1:1 sy 2 dia mahita ny anaran'Andriamanitra, ny andraikiny, ny faritry ny fahefany, ny maha izy azy. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Eto no ampiasaina voalohany ny teny hoe Andriamanitra, ny dika amin'ny teny Hebreo izay nanoratana ny Baiboly hoe Elohim. Ny dikany hoe Elohim dia hoe Andriamanitra no mpamorona. Ny tany sy ny lanitra no faritra iadidiny sy eo ambany fahefany. Ary mahagaga fa rehefa nisoratana io Elohim io dia au pluriel amin'ny teny frantsay na hoe amin'ny endrika maro. Midika izany fa tsy irery Andriamanitra raha namorona. Manamarina izany ny filazana ao amin'ny Genesis 1:9 manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Mipetraka ny fanontaniana hoe iza ny resan'Andriamanitra raha miteny izany? Ry mpiaino malalisany, move tsy ilay Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy ary Andriamanitra fanahy masina. Hita eto ry mpiaino malalisany ny toetra maha Andriamanitra telo izay iray an'Andriamanitra. Manantitrantitra izany ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintiana 1:9 izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe nefa amintsika kosa Andriamanitra dia iray ihany, dia ny ray izay niaviany zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra ary nahariana antsika koa. Manantitrantitra izany izy eo amin'ny 2:12 ka hatramin'ny 9 manao hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny Tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ry havana, mbola manantitrantitra izany koa Jesosy rehefa nanome baiko ny mpianatra mba hanao batisa ny olona ao amin'ny Matteo 7:20 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ry mpiaino malalisany, mahatalanjona loatra ilay Andriamanitra hiandanintsika, fa Andriamanitra iray nefa miseho amin'ny endrika persona telo izay samy manana ny maha izy azy. Raha tsy ny fanahy masina no mandresy lahatra antsika ry mpiaino malala isany, hanaiky an'izany dia tsy ho eken'ny saina maha olona ny hoe telo ve ho iray, kanefa dia izany no mampiavaka n'ity Andriamanitra hiandanintsika ity, izany ny maha Andriamanitra anio Andriamanitra io. Ny mahatalanjona ny amin'ilay Andriamanitra mpahary koa dia mitondra anarana anankiray hafa ihany koa izy, izay maneho ny toetra ny maha izy azy, ny tanjona izay kendreny. Hitantsika eo amin'ny Genesis 2:2 izany
zay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namorona anazy dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehova Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Eto dia tononona hoe Jehova no anaran'ilay Andriamanitra. Inona no hevitra finosiny izany hoe Jehova Andriamanitra izany? Ripiany malalisany rehefa ny resaka tamin'i Mosesy Andriamanitra dia nanambara ny momba ny tenany ao amin'ny Exodosy 3:17 sy ny hatramin'ny 5:10 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka aho aty aminareo ary hanao amiko hoe iza moa no anarany dia ahoana no avaliko azy? Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy izaho zay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely Jehova Andriamanitra ny razanareo izany no anarako mandrak'izay. Mazava arak'izany Ripiany malalisany fa ny hevitry ny anarana hoe Jehova na hoe Yahvé amin'ny teny Hebreo dia hoe izaho zay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Jehova Andriamanitra dia Andriamanitra tsy nanam-piandohana, tsy manam-piafarana fa mandrak'izay. Manana ny hery rehetra izy, omnipotent amin'ny teny frantsay. Manana ny fahalalana rehetra izy, omniscient. Manana ny toetra manerana izao rehetra izao ary eo anilantsika mandrakariva, omniprésent. Ary tsy mety maty, immortel. Ripiany malalisany azo sika hitokisana amin'ny fotoana rehetra, tsy miova, tsy mba mivadibadika fa mahatoky izany Andriamanitra tompontsika, hiandanitsika, hivavahantsika izany. Dia Jehova Andriamanitra no anarany. Mba manana izany toetra izany koa ve ianao? Mba azo hitokisana ve ianao? Tsy mivadibadika, marina, mahitsy, mateoty, ary koa feno fitiavana ny hafa? Ry hava malalisany. Izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika rehetra ary manao antso amintsika rehetra izy androany. Arak'izay hita amin'ny Apokalipsy 4:17 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Miankofy eo ny lohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano. Ry hava malalisany. Hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra ka mba hanampaka ao am-pontsika, hanovantsika izany teny norenisitsika androany izany. Matahoran'Andriamanitra. Fotoana anehoanan'izany izao, raha mitombo izay tsisy ny faharatsiana manodidina antsika, dia isika no antsoin'Andriamanitra hatahotra azy, hijoro vavolombelona ho azy, haneho fitiavana amin'ny manodidina antsika, ampiseho amin'ny manodidina antsika fa zanak'Andriamanitra isika, kristianina tena izy, tena marina. Hotahin'ny tompo an'izany teny izany ary andeha hoentintsika ambavaka izany afatra izany. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotranao indrindra na mpahafantatra anay ny momba anao, ny alalin'ny anarana entinao izay mitondra hery ho anay ny nahafantatra izany. Mitahia ny mpiaino rehetra, ampio izahay hatoky anao, hatahotra anao, hanaja anao, hifandray aminao ary andany aminao. Mamindrafo aminay satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma sy ny mandram-piaona indray. Veloma tompoko. Alisson.
betsaka mandrakizay lezanotsy ataotra jankala zany anarana radio feo ny fanantenana alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana faly miarabanao izay manaraka ity fandarina ity afahantsika miaraka mandalina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny an'io dia tompo sy mpanjakatsika. Mialoha indrindra izany nefa dia andaontsika hiaraka hivavaka. Rainay izay any an-danitra ikenay ho tombontsoa sy fitahiana mandrakariva, ny miaraka mianatra, mandinika ary mandalina ny fahamarinan'ny teninao. Androany izay dia tia fantatra iza no tomponay, iza no mpanjakanay, ary izay indrindra no mahatonga anay hiaraka hitrandraka izany loha-hevitra izany. Koa mitenena Jehovah amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary ao ka voninkiaino hanao sy ny fahamarinan'ny teninao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Rehefa nahazo-tsindrimandry avy amin'ny fanahin'Andriamanitra Handel, izay mpamorona hira teratany Allemand, dia namorona ny hira Halelohan'ny Mesia, ary naneo izany voalohany tao Dublin tamin'ny taona 1770. Hira izay manandratra sy manome voninahitra an'i Jesosy ho tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Manoloana ny hatsaran'ny hira izay tena manandratra ny Mesia, dia tafatsangana tao amin'ny toerany mba hanome voninahitra ny fahalebiazan'i Jesosy ny mpanjakany Angletera George II. Dia narefeo tahaka ny anyvaoka betsaka ao, sy tahaka ny firondron'ny ranobe, sy tahaka ny fikotroky ny korana mafy, nanao hoe Alleluia, fa ny tompo Andriamanitsika dia nitsotoa no mpanjaka. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany
sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony ny tompo. Zany dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:20 ny 9 sy ny 9:40. Dia atoizana koa izany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany 2:20 ny 9:15. Apokalipsy 2:20 9:15. Dia zao nolazain'ny tenin'Andriamanitra, ny fanjakana amin'izao tontolo zao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Daniela 7:7 ny 7:20. Daniela 7:7 ary ny 7:20. Ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olo-masiny ny avo indrindra. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahana rehetra dia hanompo sy hanoa azy. Reto ary riavana, misy fanontaniana mipetraka ary natao ho valitsika anio. Voalohany, inona avy ireo maneo ao amin'ny saotra masina fa tompo sy mpanjaka Jesosy? Reto ny valiny azo mena araka ny fandiniana ny soratra masina. Andriamanitra rainy no nanome an'i Jesosy izany fahefana izany. Sahala amin'ny rainy ihany dia tia antsika izy. Izany mpanjaka marina sy be fitiavana izany dia tokony ho ajaina sy hankatoavina. Jesosy dia midika hoe Jehova no mpamonjy. Ao amin'ny bokin'ny Mateo 1:12 no ahitantsika an'izany. Mateo 1 ary ny 12. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataony hoe Jesosy. Jesosy dia mira Jehova no mpamonjy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Kristy dia raha amin'ny teny Grika, fa Mesia amin'ny teny Hebreo, ary ny dikany dia izao ilay voaositra. Ireo anarana ireo dia maneo ny andraikitry ny mpanjaka, izany hoe miaro ny vahoakany sy manafaka azy. Izany lay Jesosy Kristy lay ambara aminao ankehitriny. Toerana ambony no nomen'Andriamanitra ny Jesosy dia ny mpanjaka miaraka aminy. Zao no voalazan'ny bokin'ny Efesianina. Efesianina 1 ny 20 sy ny 20. Efesianina 1 20 sy ny 20. Izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoeriny azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho omban'ny tongony izy. Manarak' izany ry havana, dia ho asongaditsika koa fa Jesosy dia mpanjaka. Mpanjakan'ny voninahitra Jesosy. Salamo 4:20 ny 10. Salamo 4:20 ny 10. Iza ary zao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy no mpanjakan'ny voninahitra. Manarak'izany dia zao, Jesosy dia mpanjakan'ny Israely, zanaky Ziona. Ao amin'ny Jaona 1:7. Jaona 1 ny 7. Dia namalina Natanaela ka nanao hoe, Rabi ô, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'ny Israely. Jaona 2 ny 12. Jaona 2 ny 15.
aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zanaboriky. Jesosy koa ry havana dia voalaza fa mpanjakan'ny fahamarinana na atao hoe salema. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 7 ny 2 Hebreo toko 7 ary ny 2 sady nomeny Abrahama ny ampafolo ny zavatra rehetra aza voalohany raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, dia vao mpanjaka ny salema koa izany hoe mpanjaka ny fiadanana. Jesosy koa dia voalaza fa mpanjaka ny jiosy. Mateo toko 2 ny 2 Mateo toko 2 ny 2 aiza ilay teraka ho mpanjaka ny jiosy fa nahitany kitana teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakohaka eo anatrehiny. Ao amin'ny filazantsarany Jaona ihany toko 7 ny 7 Jaona toko 7 ny 7 ary Pilato nanoratra anarana ka napetrany teo amin'ny hazo fijaliana, ary zao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny jiosy. Jesosy koa ry havana dia voalaza fa mpanjakan'ny mpanjaka. Ao amin'ny bokin'ny Salamo 7 ny 10 Salamo 7 ny 10. Jehova mipetraka teo ambonin'ny safidrano, eny Jehova mipetraka ho mpanjaka mandrakizay. Ao amin'ny Isaia 7 ny 7 dia izao no vakany teny: ny masonao ahitany mpanjaka amin'ny atsaratarehiny, sady atsinjo tany malalaka dia malalaka. Ao amin'ny Zakaria 4 ny 7 Zakaria 4 ny 7. Ary Jehova ny mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro zany, dia iray no Jehova sady iray no anarany. Apokalipsy 7 ny 7. Apokalipsy 7 ny 7. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy, satria tompon'ny tompo sy mpanjaka mpanjaka izy, ary aresy azy koa izay momba azy, dia olona voaantso sy voafidy ary mahatoky. Apokalipsy 7 ny 4. Apokalipsy 7 ny 4 dia mivaky tahaka izao: ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy, nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Manarak'izany dia izao mpanjaka mandrakizay ny tompontsika. Apokalipsy 12 ny 7. Apokalipsy 12 ny 7. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Izandray ary ny lesona ny arahantsika nianatra androany. Maniry koa aho raha samy anaika ny Jesosy ho mpanjaka sika rehetra, izy no anjaka eo amin'ny fiainantsika, ary anajazy mandrakariva isika. Andary ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Rainay izay ny an-danitro, faly izay satria manana tompony ny tompo, mpanjakany mpanjaka, ary manantena izay fa ho anisany mpanompony. Manaiky izahay mba ho anisany entiny ao amin'ilay fanjakany, dia ilay fanjakany maharitra mandrakizay. Zany ny finoanay, zany ny fanantenanay, zany ny fifalianay sy rerenay
raha mbola mitoetra eto amin'ity tany fandalovana ity izay tsy saray avy dia mitahi anay rehetra mandritra ny fotoana rehetra ary azavela raha tsy afaka iaino ny toyny indray zay amin'ny fotoana manaraka ny fanomezana tahaka izao amin'ny anaranao Jesosy no andrina sy angatanay izany vavaka izany amen. Ry havana ny faranetondray ny fiarantsika mandalina ny soratra masina androany mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velmanatsoa Rajao Narson Pitory ny filazantsara. Alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Takandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza zay lay onjany fanantenana. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola mitoy ny fianarantsika miafatra ny bokin'ny Hebreo ho an'izao andro faran'izao. Kaleb Mandritsikivy no iaraka aminao eto mandritra ny andro vitsivitsy. Fanjakana tsy azo ampiororoina. Izany lohateny iarahantsika mandalina. Engany ampitombo ny fahalalantsika ara-panahy izao fianaran'izao. Andeha nefa aloha isika hivavaka aty am-panomboana.
rainay izay any an-danitro saotranao zahay no ny tombonandro omenao anay andiniana ny teninao nitalao ny fanahinao izahay mampianatra sy taridalana anay ary anoratra ny teninao amponay nitenena Jesosy eo fa miaino izahay amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany amen. Manasanao hiara-nonina ny andininy atao tsenjery amin'ity lesona ity dia ny Hebreo 12:7. Hebreo 12:7. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiorohoroiny isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiorohoroiny isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana. Mifototra ao amin'ny Hebreo 12:7 ka hatramin'ny 7:20 ny fianarantsika. Voarakitra ao amin'ireo andinin'ireo ny fahamarinana tena manandanja indrindra ao amin'ny Hebreo. Aseho ao ireo foto-kevitra nanomboan'ny Paoly ity taratasy ity dia izao miteny amintsika amin'ny alalan'ny zanany Andriamanitra. Noho izany mila miaino an'i Jesosy isika. Averin'ny Paoly eto indray ireo hevi-dehibe momba an'i Jesosy dia reto avy. Voalohany, Jesosy no ilay mitondra ny fanekena vaovao avy amin'Andriamanitra. Faharoa, ny rahan'i Jesosy no mamonjy antsika. Ary fahatelo, feno fankalazana ny anjely any an-danitra satria mpisorona be ho antsika Jesosy. Izany hoe mpitarika faratampony antsika. Mpanjaka antsika ihany koa izy. Ary farany ao amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Hebreo 12:5 ka hatramin'ny 7:20 dia ambaran'i Paoly fa tsy ho ela ny fitsaran'Andriamanitra ny tany. Ho levony ny fahavalony saingy ho tahiny sy homeny fanjakana kosa ny vahoakany. Tiany Paoly ho tadidiny mpamaky azy fa nomen'Andriamanitra fanjakana Jesosy. Mampiasa sary avy amin'ny Daniela 7 izy atakarany mpamakiny amin'izany fahamarinana izany. Ho zarain'i Jesosy amin'ny mpanaradia azy ny fanjakana. Andiovaka itsika ny Daniela 7:7. Daniela 7:7. Nefa ny olo-masiny avo indrindra no azo ny fanjakana ary anana ny fanjakana mandrakizay alao valo. Ry mpiaino namana, mbola tsy mifarana ny fotoana azo anapahakevitra ho isan'ny olo-masina. Inona moa no manamasina? Jaona 7:7. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Faraneto ny fiarantsika androany, misaotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Antoko-pihira mahatony. Misy feo tsy mitatra mandona ao ampo, feo tsy mba miambatra maniry anaso, vita himpamonjena no tiany atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra. Raiso fa fitiavana, raiso asa sy mpandavana, Jesosy nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy toetra. Fitiavana, raiso asa sy mpandavana, Jesosy nanolotra ny ainy tsisy fetra no te androso sy toetra. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
efa elany andrasana ilay tomponao ny afaratany ampasana fitiavany anao ovaliolay fonity resony tanany fa fitidory ny fitiavany raiso fa fitiavana raiso aza sy mpandavana jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetrano te androso sy toetra raiso fa fitiavana raiso aza sy mpandavana nanolotra ny ainy tsisy fetrano te androso sy toetra jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetrano te androso sy toetra jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetrano te androso sy toetra Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.